afaka baka nefa tsy fantatra kosa izay ataoko. Beta be mihitsy tsika manontany an'izay fanontanian'izay rehefa afaka baka. Misy fanontaniana efa tsy maintsy valiana hoe inona amin'izay no atao. Manao fianarana sa hiasa sa manambady sa manao inona dia efa fanontanian'ireo verivery antsika dia sarotra be ny mamaly azy. Ho an'izay mbola mieritreritra manao fianarana dia ireto misy torohevitra dimy afaka manampy antsika amin'ny fitadiavana ny sampam-pampianarana izay tiantsika sy mahaliana antsika. Daholo voalohany dia fantaro tsara aloha ny tenanao. Inona zavatra mila eritreretina amin'izay rehefa nitanina sakizay ny tena? Inona zavatra tena hainao ohatra hoe manjaitra, manasakafo, mampimely, manao sport, manao jeu, mihira, sisa. Ao anatin'izay koa dia fantarina koa inona ny taranjatena tianao. Any am-pianarana matematika sa anglisy sa siansa sa malagasy sa histoire sa géographie sa izay rehetrarehetra tianao. Ary ny tena zava-dehibe dia hoe inona ny tanjonao. Inona ny tanjonao eo amin'ny fiainana. Masakasa birao ve sa mpandraharaha ve sa dokotera sa piloty sa be dia be. Ary ny fahaefatra dia ny seha-pihariana tianao atao dia efa lehibe izany. Izahantany sa lamaody sa sakafo. Rehefa mazava tsara ao an-tsainao ireo dia mangala taratasy, mangala penina dia soraty tsara mihitsy zavatra tena hainao, ny zavatra tena taranjatena tianao, ny tanjonao ary ny seha-pihariana tena tianao. Faharoa dia faharitana tsara ny sampam-pampianarana tianao atao. Rehefa hitanao hoe fantatra tsara ny tenanao dia hitanao zavatra tianao atao sy tianao hatongavana miankina amin'ny fahaizanao sy ny talentanao dia farita amin'izay hoe inona ny sampam-pampianarana izay tokony alainao, tokony ataonao. Tadio sampam-pampianarana tsara sy tokony atao dia izay manampy anao hanatratra ny tanjona ny nofinofin-geda be sy mitrandraka ny fahaiza-manaonao. Fahatelo dia manaova fakarohana momba ny sampam-pampianarana. Betsaka tsika mieritreritra anao zavatra somary sarotsarotra na zavatra tsy misy eto Madagasikara dia efa kivy rehefa manao fikarohana satria dia ny voalohany dia tsy mahita hoe aiza ny tokony hianatra na inona mazava tsara ilay sampam-pampianarana, fa manaova fikarohana amin'izay sampam-pampianarana voasafirinao. Aiza no afaka manao fikarohana reny? Mandehanao amin'ny Google na anatin'ny générateur de recherche hafa ohatra hoe Bing na Baidu. Mijereva gazety dia mijereva koa ny tapa-tsotra serasera fa be dia be ao na mandeha mihitsy any amin'ny birao na sekoly izay tianao manaovana an'ilay sampam-pampianarana. Afaka ataonao koa mamonjy ilay salon na fampahafantarana samihafa ireny. Fa taddio efa tokony mazava ao an-tsainao hoe inona tianao atao alohan'ny andehananao aminy. Fa efa mankany ianao dia mijery sy sampam-pampianarana tianao fotsiny. Fahaefatra manome aloha natota taratasy rehetra sy ny fanadinana samihafa. Betsaka amin'ny toeram-pianarana misy fanadinana test d'admission, tafiditra na misy interview mihitsy arany. Mila fantarina melo izany dia mila manao test ve, inona ny daty, inona ny coefficient, inona daholo ny matière anaovana test rehetrarehetra, ohatrany ahoana ny daty rehetrarehetra mila tadidina. Tsara ihany koa raha manana an'ireo daholo ny dossier mety ilaina rehetrarehetra ohatra hoe bulletin, lettre de recommandation na diplôma arakaraka izay ilaina fa mila manana tsara daholo ireo. Dimy arany taddio fa be dia be mihitsy koa amin'izao ny cours en ligne izay afaka ataontsika manampy ny fahaiza-manao. Be dia be mihitsy amina tapitrisana mihitsy ny cours en ligne izay gratuit. Misy gratuit dia misy andavana vola fa vola kely ahafahantsika mpanamafy ny fahaiza-manao antsika ary mandandalina kokoa ny anaka spécialisation mihitsy amin'izay seha-pampianarana tiantsika atao. Ny zavatra mila ataonao dia mandeha mijery ny plateforme en ligne ireny dia manome an'ilay cours en ligne dia mijery an'ilay sampam-pampianarana izay tianao atao. Misy izy ireny amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny hafa ihany koa fa ianao misafidy an'izay tianao atao. Azahoana certificat izy na attestation na misy diplôma mihitsy
Efa misy araka ny efa tanaingo teo fanaovana vola kely dia misy gratuit. Matetika ianao efa mahazo diplôma amin'izy ireny dia diplôma avy any amin'ny université avy any an-dafy mihitsy na organisation avy any an-dafy mihitsy. Izay hetsika 5 na torohevitra anankidimy ahafahantsika mahafantatra sy mahalala mantsipiriany kokoa ny zava-pianarana izay efa vitsika atao efa vita ny bac. Taddio efa zava-dehibe fiainana amin'ny bac fa zavatra aorianan'izay